Faly miarabantsika rehetrarehetra indray ny anarako dia Aurélien ary mitohy hatrany isika anatin'ity fampiofanana mahakasika ny filazantsara ity izay miaraka amin'ny African Leadership School. Dia androantsika dia hijery ny toko faharoa izay mahakasika an'ireo lafiny 12 manandanja ao amin'ny filazantsara. Ny lafiny voalohany dia tsy misy afa-tsy ny filazantsara iray ihany. Ny filazantsara dia filazantsaran'Andriamanitra tsy ho voaforontsika mihitsy izany. Vaovao mafaly no votoatin'ny filazantsara. Mazava sy azo takarina izany. Mazava izy na dia asehon'ny testamenta vaovao avy amin'ny fijery samihafa aza. Zany hoe filazantsara zany dia midika fanjakana, fiovana amin'ny fiarahamonina sy fitondrantena entin'ny filazantsara. John dia midika fiainana mandrakizay ara-panahy. Asan'ny apôstôly hazo fijaliana ary fitsanganana. Paoly fanamarinana sy fanavotana. Zavatra mitovy no lazain'izy rehetra. Nambara sy nampianara ny olona iray izany. Paoly sy Timoty. Ary Andriamanitra no ny fahasoavany no manokatra ny masontsika ahitan'i Jesosy. Ny lafiny faharoa dia ny filazantsara dia Jesosy. Ny afatry ny apôstôly ao amin'ny asa dia i Kristy. Milaza i Paoly fa izany no antony ny antsoina azy hoe apôstôly. Hitory ny arenan'i Kristy tsy hita maso na azo tsapahi-tanana sy tsy azo ferana ary manolotra izany mistera izany ho an'ny jiosy sy ny hafa firenena. Tsapatsika ary fa ny filazantsara dia Jesosy ary Jesosy no filazantsara. Ny vaovao mafaly dia olona Kristy no fomba azahoanao famonjena. Kristy no fomba handrosoanao amin'ny fahamatorana. Miafina ao aminy ny zavadrehetra. Mikasika ny Jesosy ny zavadrehetra. Ianao zany dia manolotra azy mitory an'i Kristy. Ny zavatra rehetra dia miainga amin'ny Jesosy ary izy dia ivon'ny zavatra rehetra. Vaovao mafaly momba ny Jesosy ny filazantsara. Kerigma na fototra no fanambarana momba ny fiainana, ny fahafatesana, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiverenan'i Jesosy. Dia mampianatra momba io fototra io. Tsy mahavonjy tena ny olombelona, ratsy sy tsy misy hery izy. Ny voka-dratsy ara-boajanahary sy ny ho fiafarany dia helo. Andriamanitra irery no mahavita ny mamonjy ny olombelona amin'ny alalan'i Kristy. Rehefa miala amin'ny otan'ny fanompo-tsampy, fibebahana isika ary mametraka ny fitokisantsika amin'ny Kristy, zany hoe ny finoana, dia voavonjy isika. Voamarina isika nambara fa tsy meloka, marina tokoa eo mason'Andriamanitra. Miray amin'ny Jesosy Kristy isika. Nesorina ny fahotana, nomena famelan-keloka, nomena fahamarinana, raisina ho isan'ny fianakavian'Andriamanitra isika izany amin'izay fotoana manokana izany. Miova ny maha isika antsika, izany hoe miala amin'ny mahampanota ka tonga olo-masina. Tsy mitovy teo amin'ny aloha intsony isika ka manomboka hatramin'io fotoana io dia miova tanteraka amin'ny maha olom-baovao antsika isika. Ny filazantsara dia varavarana izay hidirantsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny teny hoe no amarinina, izany dia midika zavatra roa. Voalohany, midika fa tena voavela ny eloka, toy ny tsy nanota mihitsy aho. Dia ny faharoa, fanamarinan'Andriamanitra ny ratsy fanahy ho afaka amin'ny ratsy ataony. Andriamanitra no manambaranao ho marina eo anatrehany. Lutera dia miteny hoe ny fanamarinana no fotom-pampianarana fototra izay mampijoro na mandrava ny fiangonana. Ny filazantsara dia mitondra zavatra roa ho ahy. Manafaka ahy amin'ny fahatsapana ho meloka noho ny fahotana, zany hoe fanamarinana. Ary manafaka ahy amin'ny herin'ny fahotana
na koa hoe fanamasinana. Tsy vitany hoe maty fotsiny Kristy nisolo toerana antsika sy nandohany vidin'izay vokatry ny fahotana, fa amin'ny maha solo tenantsika azy dia maty isika, maty koa isika ary niara-nitsangana tamin'ny Kristy ka maty ny amin'ny herin'ny fahotana. Ankehitriny i Kristy dia miaina ao anatiko araka ny firaisako amin'ny Kristy. Noho ny fanahy masina dia ao amin'ny Kristy isika ary i Kristy dia ao amintsika. Mifamatotra zany i Jesosy Kristy sy izaho. Ity filazantsara ity dia mirakitra ny fahaterahany, ny hazo fijaliana, ny fitsanganany amin'ny maty ary ny olom-baovao. Filazantsara na ny ministeran'ny Kristy. Ny Romanina dia miteny hoe noamarinina tao amin'ny Kristy. Ny Korintianina voalohany dia miteny hoe nampitomboana tao amin'ny Kristy. Ny Korintianina faharoa dia manambara hoe nampiononina tao amin'ny Kristy. Ny Galatianina kosa dia miteny hoe afaka ao amin'ny Kristy. Ny Efesianina dia manambara hoe noafainganina tao amin'ny Kristy. Filipianina kosa dia miteny hoe mifaly ao amin'ny Kristy aho. Ny amin'ny Kolosianina hoe feno ao amin'ny Kristy. Ny Apokalipsy dia miteny hoe ny fiverenan'ny Kristy, dia manambara ny fiverenan'ny Kristy. Ny fisehon'ny fahatelo ary ny lafin'ny fahatelo ny amin'izay filazantsara zay. Kristy no fanalahidiny amin'ny fampianarana vaovao raisitsika. Kristy dia tokony ho ivony toerana. Ny filazantsara dia i Jesosy, izy tenany sy ny asa nataony. Ny Baiboly iray manontolo dia miresaka momba ny Jesosy sy izay nataony fa tsy momba ahy sy ny zavatra rehetra tsy maintsy ataoko. Koa rehefa zany, rehefa mitorina milaza ny filazantsara aho dia tsy maintsy milaza azy ireo momba ny Jesosy. Ny testamenta taloha iray manontolo dia manambara momba ny Jesosy. Zay ao amin'ny Lioka, amin'ny boky Lioka nahitatsika an'izany. Dia ny filazantsara no vahaolana amin'ny olan'ny olombelona rehetra. Ahoana ry nanomezana namezan'ny testamenta vaovao torohevitra ho an'ny olona. Fanomezana dia midika hoe mampiditra ny filazantsara mba handrisika ny olona. Ny fifandraisana simba, Eodia na Syntyke, ampianaro azy ny fanetretenan'ny Kristy. Rasisma, fijangajangana, fifosana, fanendrikendrena, fahatezerana, fifandraisana tsara amin'ny fanambadiana, misiona. Ny fianarana ny Kristy, ny fianarana ny Kristy koa dia lalana mankany amin'ny fahamatorana, mihoatra noho ny fitoriana isaky ny alahady fotsiny. Ireo apôstôly tany am-boalohany dia tsy nihevitra ny fiovam-po fatokisana ny Kristy fotsiny, fa finoana sy fankatoavana ny fampiaran'ny Kristy ihany koa. Jereo ny Jaona rehefa mijery anaty Jaona sy ny bokin'ny Matio isika. Dia ny lafin'ny fahaefatra kosa dia manao toy izao hoe ny filazantsara dia ara-tantara sy manova fiainana. Manova fiainan'olona zany ny filazantsara. Ny filazantsara dia milaza hoe ekena ao amin'ny Kristy ianao koa mandehana ary manova tsara. Manala vesatra ny filazantsara fa tsy manisy enta mavesatra aminao. Lehibe ny heloko ilay vehivavy mpanota navela hany ka lehibe koa ny fitiavany. Jereo koa ao amin'ny Jaona raha mijery ny bokin'ny Jaona isika. Dia raha ijery ndraitsika ny lafin'ny fadimy ny amin'izay filazantsara zay, dia ny filazantsara dia momba ny mahazanaka sy mahaizy azy vaovao ao amin'ny Kristy. Zany hoe zanak'Andriamanitra tokoa isika izao. Ianao dia ekena mandrakizay ao amin'ny Kristy. Anisany fifidianana antsika ao amin'ny Kristy. Nitranga izany tamin'ny alalan'ny fahagagan'ny fiovam-po. Tsy afaka ny ianao, ny tenanao ho lasa kristianina ianao.
afaka manao ny tenanao ho silamo, hindoa, tsy mino ny fisian'Andriamanitra, ho bodista ianao saingy tsy afaka ny hanao ny tenanao ho kristianina ianao. Tsy maintsy ateraka indray ianao. Dia raha mijery indray tsika ny lafiny fahaenina dia manova fo ny filazantsara. Zany hoe ny fampanantenana lehibe ao amin'ny filazantsara dia manome fo vaovao antsika sy mampitoetra ny fanahiny ao anatintsika Andriamanitra. Araka izany, ny filazantsara, ny fo voafora no famantarana araka ny fanekena vaovao fa voavonjy ianao ao anatin'ny fahazona toetra vaovao na fahaterahana indray izany. Rehefa voafora sy raiky pitia amin'ny Jesosy ny fo dia vonona ny hankatoa. Ny hantena afaka manova ny foko dia ny fiankohofana amin'ny Jesosy sy ny fanolorana ny fanompoan-tsampy ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny olana rehetra anananao dia manana vahaolana ao amin'ny filazantsara. Raiso ny filazantsara. Ny filazantsara ny fahasoavana no fanorenana ny fiainana kristianina ary hany fomba tokana hitondrana fiovana maharitra sy lalina. Raha mijery indray tsika ny lafiny fafito dia voalaza hoe ny filazantsara ny fanjakana lohahevitra ivony fampianarany Jesosy. Tsarovy i Jesosy izay tsy mpamonjy atsika fotsiny fa mpanjaka atsika koa, miasa izy ho fampandrosona ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany amin'izao fotoana izao. Isika dia tarihana governemanta vaovao zany, fanjakana vaovao, andihana soatoavina vaovao izay mifamadika tanteraka ny soatoaviny ity izao tontolo izao ity taoriany namindrana antsika tao amin'ny fanjakany. Ny filazantsara ny mpanjaka dia manohitra ny fanompo-tsampy fototra fahatelo, hitantsika amin'ny fototra fahatelo zany. Eto amin'ny fanjakany izao tontolo izao, fahefana, fahendrena ary saranga. Ankehitriny midina ny lalana miakatra. Ny lalana makany amin'ny tena fahefana dia ny mafoy ny fahefana nefany. Ny fomba fahafantarana an'Andriamanitra dia ny mifangaro amin'ireo noroahana na ireo voahelika. Manefy ny fijery ny izao tontolo izao izay makasika ny lafim-piainana tsirairay izany. Ateraka indray fianakaviana, firaisana ranofo, fanomezana asa, tontolo iainana sy ny sisa sy ny sisa. Farany mba hiainana tsara toy ny olom-pirenena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, izao zany dia tsy eo ambanin'ny lalàn'ny Mosesy intsony fa eo ambanin'ny Jesosy mpanjaka. Manaraka izay lazain'i Paoly ho didin'Andriamanitra hita ao amin'ny Baiboly iray manontolo isika, indrindra ny ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:7-8. Dia hiditra indray tsika hijery makasika ny lafiny fahavalo izay fisehon'ny filazantsara. Ny filazantsara sy valisoa. Ny fankatoavana sy fahatokiana eo amin'ny fiainana kristianina dia ahazoana valisoa betsaka amin'izao fiainana izao sy ilay manaraka. Izay hitantsika ao amin'ny Matthieu toko 5:12. Ny akamaroan'ireo andalan-tsoratra amin'ny fampitandremana ao amin'ny testamenta vaovao dia tsy miresaka ny amin'ny fahaverezan'ny famonjena akory antsika, fa ny fahaverezan'ny lova tsy fandovana ny fanjakana. Ny famonjena noho izany dia azo antoka ao amin'ny Kristy sy noho ny fahasoavan'Andriamanitra, fa ny valisoa kosa dia mitaky finoana zany sy faharetana. Ny fankatoavana ny Kristy sy ny fanehoana finoana dia mitondra valisoa lehibe ho antsika. Ny tsy fankatoavana kosa sy ny tsy fahampian'ny finoanan'ny Kristy dia mitarika ho any amin'ny fahaverezan'ny valisoa izay hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10-11. Ndao hiazakazaka ary mba ahazoantsika anjara amin'izany valisoa zany.
Ijerindratsika ny amin'ny lafiny fahasivy mahakasika ny filazantsara. Ny filazantsara koa dia mitondra fanovana ara-kolotsaina. Ny filazantsara dia tsy manaraka kolotsaina na mandao kolotsaina, mahery vaika sady tsy manaraka kolotsaina izy. Matetika ny kristianina no miala amin'ny fiarahamonina na ny kolotsaina, dia lasa tsy misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina isika, na miditra amin'ny kolotsaina na ny fiarahamonina dia lasa manara ny filazantsara mihitsy. Antsoina hoe fisarahana ara-kolotsaina izany na fileferana ara-kolotsaina. Ikalora dia miteny hoe ny filazantsara irery ihany no afaka manohitra sy manala ny sampy ara-kolotsaina mpitiavana lehibe, ny fitiavan'i Kristy. Ijerindratsika ny amin'ny lafiny 10 ny filazantsara. Feno ny herin'ny fanahy masina ny filazantsara. Nirahina ny fanahy masina satria efa nomem-boninahitra Jesosy ary manome hery antsika mba hiaina sy hijoro vavolombelon'Andriamanitra. Nampanantena kosa Jesosy fa hanorina ny fiangonany izay lasa tempolo vaovao itoeran'Andriamanitra amin'ny fanahiny masina ankehitriny. Ilay fiangonana feno ny fanahy izay hitantsika ao amin'ny Efesiana 2:2-7 ka hatramin'ny 2:20. Milaza kosa nefa ny Terry Virgo, ny kristianisma no hany fivavahana afaka mirehareha ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo anivon'ny vahoakany. Ao amin'ny Jaona 4:12 ohatra, 2:20, rehefa miteny Jesosy hoe tsy amelanareo ho kamboty aho, ho avy aminareo aho, dia midika izany fa tamin'ny fahatongavan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta dia tena tonga hitoetra ao anatsika tokoa Jesosy ary mandefa antsika hanao misiona. Ao anatsika izany ny fanahy masina amin'ny fiovam-po ary mirotsaka mikery ao amintsika kosa ny fanahy rehefa mandray ny batisany fanahy isika. Hitantsika arak'izany fa nanana anjara asa roa miavaka ny ministeran'i Jesosy, famelan-keloka ny ota sy fanaovana batisa amin'ny fanahy masina mba ahafahantsika mijoro vavolombelony. Ijerintsika amin'ny lafiny 11 ny amin'izay fisehoan'ny filazantsara izay. Mitondra fitahiana ara-misionera ho an'ny tanàna sy ny firenena ny filazantsara. Tsy mandefa ny fiangonana hanao misiona fotsiny Andriamanitra. Efa eo ampanovana izany izy izao ary afaka miaraka aminy isika. Nilaza i Mark Driscoll hoe tsy misy fiangonana tokony anamaivana ny filazana ny misiona sy ny vina nomeny Jesosy ao amin'ny Matteo 20:20 ka hatramin'ny 20 ary hamorona ny azy manokana. Ny fiangonana maneran-tany dia efa miaraka izao. Tsy araka ireo antokom-pinoana ihany no fa ho any filazantsara mba hanatratra ireo tanàna lehibe eto amin'izao tontolo izao. Ny lafiny farany ary izay lafiny 12 ndeha ho jerevantsika indray dia ny filazantsara dia mitondra fanasitranana sy fandresena manoloana ireo fanapahana sy hery. Miantraika amintsika amin'ny endriny samihafa ny fisehoan'ny filazantsara tsirairay tamin'ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny azy fijaliana. Voavela heloka izany aho sady tiana satria maty teo amin'ny toerako Kristy izay no manovany izy ahy. Mandray fanasitranana aho satria nitondra ny alaheloko, henatro ary ny ratrako izy. Manana fanantenana aho rehefa mahalala fa nandresy ny devoly sy ny aizina izy satria miaina eto amin'ny tontolo maizina isika. Mahazo hery aho satria mitoetra amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy ao anatsika Kristy ka mamela atsika andresy ny fahalementsika. Amin'ny mampanompo ny fanekena vaovao antsika dia milaza mpanompo ny hafa amin'ireo fahamarinana lehibe ny filazantsara ireo amin'ny herin'ny fanahy isika. Famintinana ary antony 7 nahafatesany Jesosy Kristy.
araka ny marka Driscoll. Nanao izay tsy nisy na vita izy. Voalohany, maty Kristy teo amin'ny toerana iray, sorona tonga lafatra ho antsika na sorom-panavotana. Ny faharoa, maty Kristy mba andresy ireo fahavalontsika na ny fahotana, fahafatesana, devoly ary nandoa ny saran'ny fahafatesantsika. Fahatelo, maty noho ny tsy fahamarinantsika i Kristy mba ahafahantsika mijoro eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahamarinan'i Kristy. De fahaefatra, maty Kristy mba amelantsika sy hanadio antsika. Ny fahadimy dia maty Kristy mba hizaka ny fahatezeran'Andriamanitra na hanameloka ny fahotana na fampitoniana. De ny fahaenina kosa, maty Kristy mba handoa ny trosantsika eo anatrehan'Andriamanitra na mamela ny trosantsika. De ny fahafito, maty Kristy mba hampahafantatra antsika ny ray ary hampihavana antsika amin'Andriamanitra.